dia ampifaliana be tompoko no entina iarabananao atao anatin'ny tokantrano ato amin'ity fotoana sy ora zay andrenesanao ity fandarana ity na mijery am'izao fahitalavitra izao ianao dia miarabanao ihany koa ny tenako pasteur tonga sondray eto amin'ny plateau ny Amitié TV. Miarabanao pasteur tovy dia miarabantsika menakafy tompoko fotoana lehibe tokoa pasteur no raisitsika eto androany satria anisany ho ampianarantsika ny lalam-pitahina andraisan'ny olona ny fahasoavan'Andriamanitra ampianarantsika ny pasteur ampianarantsika ny fiangonana hoe ahoana ny tena ahafahana manangan-javatra vetivety ary andraisana fahasoavana sy fitahina tompo pasteur tovy. Ya menoa zavatra rehetra tompoko dia manasanao no zany araka ivavaka ndray tsika metraka ity fandaram-potoana ity eo anatrehan'Andriamanitra ivavaka tsika raha eo misotranao izay amin'ny anaran'i Jesosy tompo manana anjara fitenenana manana anjara fanompona hitoro ny teninao amin'reto vahoaka ireto vahoaka zay azo everina hoe mangetaheta fiovana mangetaheta ny hotahina vahoaka malagasy efa leo tsy fisina leo fantrana efa trotraky ny adi-tsaina trotraky ny tebiteby sy ny ratrapo maro isan-karazany vokatry ny zava-misy zay iainana mihitsy eto amin'ity Madagasikara ity sarotra ny fiainana zany nomby eny ambavan'ny olona matetika ary dia rotoroto lava ny fiainan'ny akamaroan'ny olona ohatrany te antaniny tsiraray avy ndraindray manao hoe faizary ianao Andriamanitra ngatsy mahavonjy ianao ngatsy mainy vavaka ianao tompo ny teninao nefa ny de milaza manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana ary mahadiso hevitra anareo tsy fahafantaranareo ny herin'Andriamanitra na ny soratra masina be deabe ny olona miraparapa ao anatin'ny aizina sy ny fahasahiranana vokatry ny tsy fahafantarany ny teninao Andriamanitra vokatry ny tsy fahatakarana zay lazain'ny baiboly ary indrindraindrindra eo ihany koa ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra satria dia misy amin'ny olona no mivavaka nefa dia misabaka ihany koa amin'ny fanompo-tsampy misy ndray ny manompo ihany fa dia reraka lava eny ny ara-panahany misy ndray dia tonga miangona fa sainge tsy tena miorona tsara tsy tena mankatoa misy aza tena hoe mazoto makany am-piangonana fa rehefa tonga any izy dia matory ndray ny ataony anio ny teninao dia anangana an'reto olonreto isy fananganam-piainana isy torohevitra sy toro lalana ara-baiboly mba hampianatra an'izy ireo ny fahamarinanao tompo ary dia anokatra ny maso ny sainy maso ny finoany masom-panahany mba hatakatra zay voalaza amin'ny teninao amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Inary tompoko mbola ao amin'ny Genesis toko faharoambiroapolo hatrany itsika ndrondro andro teo eo dia ny resaky tsika makasika ny atao hoe fizantoetra zay moa ny zavatra nitranga tao amin'ny tantarany Abrahama sy Isaka raha averiko vakina kely ny Genesis toko faharoambiroapolo andin'ny fahafito dia ozy ny tenin'Andriamanitra ary Isaka ny teny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako eo dia hoy izy inty aho anaka ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa zay ondry atao fanatitra hodorana fa hoy Abrahama anaka Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niara-nandeha izy mianaka eo amin'ny andininy fa 1:12 dia fa niantso lay anjelin Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ary kosa izy inty aho dia hoy izy aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy aza manina azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia nilahatokanao eo amin'ny andininy fa 5:12 dia niantso ny Abrahama fandroany tany an-danitra lay anjelin Jehovah ka nanao hoe
ny tena koa no nianianako Jehova satria nanao zany zavatra zany ianao ka tsy niaro ny zanakao lalahy tokanao dia hitanao tokoa aho ary amaro dia maro ny taranakao ho tahaka ny kitaneny amin'ny lanitra sy ny ho tahaka ny fasikeny amoron-ranomasina ary ny taranakao azo ny fahavalona ary amin'ny taranakao no hitaina ny firenena rehetra ambonin'ny tany satria nanaiky ny teniko ianao. Raha io teny io zany pasteur dia lay antson'Andriamanitra tamin'ny Abrahama mba hanavao zan'Andriamanitra indray le fanekeny efa niteneniny manao hoe ho tahiko tokoa ianao, ho loharano-pitahiana ianao, ho tahiana zay manisy soanao, ho zonona zay manozona anao ary amin'ny taranakao no hitaina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia ny antony nanamafisan'Andriamanitra n'izy io teto dia ny fizaha-toetra ny Abrahama ary efa nozan'Andriamanitra toetra izy dia tsy tamina zavatra anankiray izay noheverina hoe maivamaiva na noho ny zan'Andriamanitra toetra azy fa tamin'ny Isaka zanany, zanany lay tokana sady zanany voalohany tamin'ny Sara no zanaka ny fahanterany ary tsy lanany zanaka afa-tsy io ihany koa i Abrahama. Dia ny tenin'Andriamanitra zay nolazaina tamin'ny Abrahama dia ny hoe eto aty io zanakao io atao fanatitra eo anatrehako hoy Jehova Andriamanitra ray. Eto aty no zahan'Andriamanitra toetra mihitsy izy zany manao hoe manahoana ny fitiavan'ny Abrahama aty dia tany amin'ny alalan'ny ilay tiny ilay tsy foiny no nokasihan'Andriamanitra mba hatao fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany. Io moa efa nazabantsika teto pasteur ny hoe rehefa nanao an'izay i Abrahama dia tsy nanao tenerana tamin'olona izy satria raha nanao tenerana tamin'olona izy dia zao tsy maintsy vava azo ny tany manao hoe ianareo ve adaly Andriamanitra ve dia hiteny an'izany, ianareo ve sao dia mbo tsy fanamasin'Andriamanitra ary zany niteny aminareo zany aizako zanaka ko atao fanatitra. Dia raha niteny ko izy tamin'ny vadiny mety tsy nanaiky ko ny vadiny zay anankiray. Fa ny zavatra anankiray faharoa dia ity Isaka koa tamin'ny fotoana io fa tena tao anatiny ny fahatanorano satria voalaza amin'ny baiboly hoe zatovo izy teo fa tsy ankizy intsony. Dia amin'ny maha zatovo azy zay afaka nanohitra ihany ny Abrahama izy hoe zaraka tsy manaiky an'izany fa azo atao an'izany mama ve dia anaiky an'izao zavatra ataonao zao rikaky fa nanaiky ampanetretena Isaka tamin'izany fotoana zany hoe inty ary ahy. Ary rehefa namatotra azy Abrahama tsisy soratra mihitsy ao ny teny manao hoe nanohitra izy nakely aza fa de nanaiky ampanetretena, nanaiky ampanetretena izy. Io moa zany pasteur dia maneho lay hoe fitiavan'Andriamanitra raitsika dia Jehova Andriamanitra ray. Jehova Andriamanitra ray dia tia antsika loatra ka nanolotra ny Jesosy Kristy lay zanany lahy tokana ary Jesosy Kristy tompo rehefa nirany dia tsy nanday ihany koa na dia kely azy. Tena hoe nanao sorona ny tenany Jesosy na dia nangidy tamin'Andriamanitra ray azy dia nanolo tena ny sitrapo Jesosy Kristy tamin'ny vanim-potoanan'ny Pasika mba ho faty isolo vonantsika, isolo ny helikotsika, nitondra ny ozona teo amin'ny fiainantsika, naka ny trosa teo amin'ny fiainantsika, nitondra ny aretintsika rehetrarehetra. Raha ny filazan'ny mpandinika moa ity toerana zay nanaovan'ny Abrahama sy Isaka fanatitra ity, lay toerana atao hoe Moria, dia eo amin'ny mifanandrifindrindrana mifanakaiky amin'ny Kalvaria mihitsy lay nanomboana ny Jesosy Kristy tompo itoerana io. Zany hoe zavatra nseho tamin'izany fotoana zany dia maneho sary sady lay fitiavan'Andriamanitra, lay fitiavany Jesosy Kristy tompo izay tonga anofo hamonjy ny mpanota, hamonjy atsika rehetrarehetra, hanafaka atsika rehetrarehetra. Ny amin'izao vanim-potoana zao moa no anisan'ny tena tsarovany zany zavatra zany. Ary raha tsy nisy zay ataoko hoe fanoloran-tena ny Abrahama sy Isaka zay sakrifisy nataon'ny Abrahama sy Isaka zay, dia za milaza aminao mety tsy hisy ny zavatra tahaka an'izao. Ary raha tsy nisy ihany koa lay famonjena nataon'i Jesosy Kristy tompo, lay sorona nataony, dia tsy misy
ny famonjena ary tsy tao anatin'ny ataoko hoe lalam-pamonjena mihitsy tsika reto fa nolay fitiavan'andriamanitra nolay sakrifisy ny abrahama nolay sakrifisy ny jesosy kristy nolay fitiavan'andriamanitra ray atsika dia ao anatin' zany lalam-pamonjena zany tsika ary niza manatona an'andriamanitra de tsy mba misy olaviny mihitsy pasteur Heritiana. Raha sitrapony tompo pasteur Tovo dia amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny sabotsy ho avy zao no raha ny pasika ara-baiboly zany no fankalazana ny pasika araka ny baiboly. Tena pasika io le hoe 14 Nisan na le 14 Abiba dia amin'ny sabotsy ho avy izao io fotoana io pasteur Tovinarivo Tremarivony fotoana lehibe tokoa zay akalazantsika kristiana ny alady akory pasteur tsy midika hoe diso azafady toko tsy hoe diso akory ny alady le hoe alady amin'ny pasika tsy diso akory fa ao anatin'ny herinandro piraviravony raha ny marina zany de io asabotsy no manomboka ny pasika de misy herinandro ny le hoe herinandro masina manko zao filazan'ny olona azy dia ny fiheveran'ny olona zany de le hoe nanomboka tamin'ny latsinainy teo hoe jusqu'à amin'ny lahady zao le herinandro masina aloha lasa aloha fa tsy zay ny ao anaty baiboly fa ny ao anaty baiboly ny herinandro masina na ny herinandro piraviravona pasteur ao afara ny pasika zany hoe mandelo ny pasika zay vao misy herinandro piraviravona dia any am'le 7 avril no mifarana zay herinandro piraviravona na herinandro masina zay raha marina fa tsika tsy manandiso nizaniza fa milaza an'le marina fotsiny moa tsika hoe zay le marina atao anaty baiboly ny herinandro masina tsy aty aloha fa ao arina nylay pasika zay zany ny pasteur ka ny vanim-potoana ny pasika anankiray pasteur anisan'ny manamarika azy dia anisan'ny fotoana telo lehibe ao anaty fotoana telo lehibe indrindra isa taona izy io isan-taona ao anaty baiboly ho fanatera-panatitra eo ohatrinatrehan'andriamanitra ho fanatera-panatitra misy zany ny pasika de ny pentecote de le hoe fitoerana viratsaka azo na le fetin'ny tabernakely reo no fety anaky telo lehibe indrindra atao anaty baiboly isan-taona no misy an'izy ireo fa ny pasika ny lehibe indrindra zay anisany ho fanatera-panatitra eo anatrehan'andriamanitra zay ny amin'iny pasika ikiny aloha pasteur fa raha iverenako amin'izay lay tantarany Abrahama sy ny natonga an'andriamanitra ny hoe tetina hita any Abrahama ny olona ho tonga any an-danitra manko pasteur efa nazavaintsika amin'ny rahalahy teto zay de izara roa ny olona ho tonga any an-danitra mizara roa ao reo olona mety mahantra fa diranovana na mety otonotono ny fiainany fa izy nandray an Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana izy nanamasy tena izy nanolo tena ho an Jesosy ka na de mahantra aranofo ary izy dia rehefa nandray an Jesosy izy ka tena mibebaka marina tena nivavaka marina de ho any an-danitra izy pasteur na de nahantra aranofo azy iny le nyresantsika teto club ny Lazarosy Lazarosy sy Abrahama samy tonga any an-tany an-danitra ihany na Lazarosy zay nahantra velona na Abrahama zay faran'zay nanakarena tokoa de samy tonga tany an-danitra ka ny ireo zany ny karazan'olona pasteur ho tonga any an-danitra na de mahantra ary le olona ka nivavaka de ho tonga any izy fa misy karazan'olona tena faran'zay nanakarena ihany koa teto ambonin'ny tany teo amin'ny fiainany aranofo kanefa tonga tany an-danitra izy ka ny secret-ny Abrahama pasteur hoe inona monina tonga ny Abrahama tena notahin'Andriamanitra tena notahin'Andriamanitra misy lalana anakiroa ihany koa manko pasteur azavaiko kely mahatonga ny olona anakarena lalana anakiroa atonga ny olona anakarena na le olona mahita lalana ambanin'ny tany na le olona mahita lalana ambonin'ny lanitra
azonao ny amin'ny abakabaka na ianao zany mahita lalana ambaniny tany de ohatra hoe manao business ianao mianatra be anao de mahazo diplôma manao affaire ianao miditra politika ianao de mahazo vola sinsisa miezaka amin'ny herin'ny tenanao ianao de mahazo vola zay le lalana eto ambonin'ny tany na ny ambanin'ny tany fa misy koa ny hevitra avy any an-danitra na lalana avy any an-danitra mihitsy pasteur lalana avy any an-danitra de io ndray tsy miakina amin'ny herim-pon'le olona tsy miakina amin'ny atsembohan-tavany io ndray tsy miakina amin'ny fisasarany fa mahatakatra ny fihevitr'andriamanitra izy tsy ndriko tsara pasteur mahatakatra ny fihevitr'andriamanitra izy de possible izy anana ny ampy ary anakarena ohatra ny Abraham io raha resako amintsika pasteur tsika mpitondra fiangonana aloha pasteur andresako melo misy mitombona ihany nge pasteur ilay faninjehan'ny olona sasany resaky ny olona sasany amin'le hoe lasa business ny fivavahana lasa fitediavam-bola ny fivavahana lasa fikaraman'ny olona sasany fivavahana misy zavatra mitombona ihany indraindray satria tokoa misy amintsika mpitarika fivavahana de sady tsy henatra ny tsy tahotra fa ohatrany hoe ny mahamaky atsika de ny fianakaviatsika ihany ny mahamaky atsika de ny ankohonatsika ihany pasteur ny mahamaky atsika de ny hoe ahoana ny ananganako trano ahoana ny azahoko tomobile ahoana ny atonga ny zanako tafitra ahoana ny atonga ny amenakavy tena mba hitovitovy laharana am'ireny pasteur malazalaza reny na mitovitovy laharana amina olona ohatran'izany any ka vokatra izay rehetrarehetra izay dia tena tazana be mihitsy ao anaty fiangonana pasteur hoe isaky ny manentana ianao isaky ny mitoroteny ianao dia ny maha ao anatin'ny toroteninao foana dia ny akohonanao ny andraisanao vola ny anaty posinao any anaty poketranao indraindray pasteur tsy mipasteur rehetra ny manao an'izany tsy mpitoroteny rehetra manao an'izany fa misy mpitoroteny tena manao an'izany zavatra zany mihitsy pasteur dia lasa ohatrany hoe tena tazany olona tokoa ary tena hitan'ny olona mihitsy hoe le resam-pivavahana tena fitediavam-bola mihitsy hoay le resam-pivavahana tena resaka business mihitsy fofamelomana ny akonana fikaramana mihitsy de tena zay tokoa ary de tena hita zany dia inona pasteur no zavatra hita am'ireny mpitandrina ireny na ireny mpitoroteny ireny rehefa nanomboka nanao zavatra ohatran'izay ilay mpitoroteny na ilay mpitandrina pasteur atovo dia nanomboka tsy ho tafavoaka intsony io fiangonana io azanao oreraka io fiangonana io ary tsy afaka androsy io fiangonana io ary nareo le mpivavaka ao am'ireo azy dia miamahantra iamahantra ary oriareraka satria zao ny atony pasteur lasa ilay olona tsy manao fanatitra ho an'Andriamanitra fa lasa le olona anao fanatitra ho ana pasteur lasa le olona lasa nanao fanatitra ho ana mpanompon'Andriamanitra lasa le mpanompon'Andriamanitra zay zany lasa priorité no Andriamanitra zay ety nisany zavatra grave be zany pasteur tovo dia lasa le olona zany lasa tsy tahin'Andriamanitra lasa tsy ambin'Andriamanitra ilay olona raha zay ny zavatra mitranga tsy zay anefa pasteur no secret atao anaty baiboly tsy zay ny voalazan'ny baiboly fa ny voalazan'ny baiboly pasteur de itsika mpitandrina mihitsy no mahafoy itsika mpitarika mihitsy aloha no manome ary tsika no modely ao anatin'izany fanatitra sy fafoizana ho an'Andriamanitra izany tsy arakaraka le heritseritatsika zany hoe manangona tsy ianao le manangona no mitondra fitahina ho anao fa ianao le manome miinvestir amin'ny asan'Andriamanitra miinvestir amin'ny asan'Andriamanitra efa nahita fiangonana ohatra zany a pasteur de zao no fandehan'ny karazana fiangonana
angorony mialatsina amitsika mpitandrina aloha milaza ny teresaky ty ta fa sady fianarana ho atsika ty mba aiza atsika tsara alalan'zay tokony ho ale marina fao anaty baiboly ny pasteurany hoe ny fahafolo-karena natao hoan'ny levita natao hoan'ny pasorina marina zany anaty baiboly fa tsy tokony izay no anararotatsika mpitandrina ny hoe rehefa tonga ny fahafolo-karena de tonga de any anaty poketra atsika miditseo mitokantranotsika de jerenao pasteur misy fiangonana izay mila amboarina ny w ao aminy azanao mila mividitsoanao complet mba tsaratsara misy zavatra ilaina vola ao anatin'ny fiangonana de ilay mpitandrina tsy mahafoy mihitsy fa ny fiangonana ny preseny tereny fa folo-karena ozy izy anay pisorona fa folo-karena anay levita anay mpitandrina anay ty tsy azonareo kitikitihany ty fa izao io fanaty sakely io no ampiodony ary komity ka na mivara lila ary ny asan'andriamanitra mila vola ty anay ty tsy azo kasikasihana azonao izy marina fa ao anaty baiboly ao zany fa tsy tokony zany no anararotany de inona pastera le zavatra mitranga na misy zavatra ilana vola reo ampiangonana ka namanana ary pastera tsy manome izy fa ireo olo reo foana ny tereny nareo ny mamoaka an'io tedavina reo vola leo koa le komity ny farany leo ny fiangonana ny farany vola foana isaky mihetsika ary le izy tsy hoe vola makaiza fa vola ho any am-posina mpitandrina de zany ny mahatonga ny fiangonana miafahity miareraka miavizana pasteura tofo fa ny atao anaty baiboly tsy enao le mangorona ho anao fa enao le mahafoy ho an'ny asan'andriamanitra ary zany nke paster raha mba hitsorovavolombelona tsika mahatonga ny reny vahoaka marobe hitanao zay mitsorovavolombelona eto reny fa tena mirarakopana ny fitahin'andriamanitra rasin'le olona satria ilay olona mahatakatra ny tokony atao hoe manao zavatra ho an'andriamanitra manao sakrifisy manome ho an'andriamanitra manao fanatitra ho an'andriamanitra zava-dehibe ao anatren'andriamanitra zany paster tofo de manome le olona ary le mpitandrina ihany ko manome ny pastera ny voalohany tokony anome ny pastera ny voalohany tokony anao sakrifisy fanatitra zany nge paster misy olona mametra-panotanina ndraindray ny hoe inona ny mampatanjaka nyreny fiangonany rana ry zala reny jerereto izy to tena manana anyry manana anytsy matsangana anyry mahazo anyry manao an'izao ary to tena ry zareo tena le izy tsotra be pasteur ny atao anaty baiboly tsy le mandray ny lakilehany fa le manome no lakilehany le mamafy satria tsika pasteur de lazaina aminao amina fandarana ohatra amin'ny radio amina tele reny mafoy amina manjatony tapitra isa isam-bolana tsy indrindra zany mafoy amanjatonjatony tapitra isa amina reny fitoriana filazano tsara eny amy colliseo am fitoriana re misy asan'andriamanitra sokafana manerina Madagasikara de tsy hoe pasteur manangona ho an'ny vady aman-janany pasteur manangona ho an'ny akohonany mba hatafitany vady aman-janany tsy zay le mahamaiky fa ny pasteur manome voalohany ho amin'ny asa fitoriana ary rehefa manomboka manome itsika pasteur tofo de zao miraraka koa ny avy any ambony alefa ary andriamanitra mahalalany hoe aiza no hanomezana ity vola ity aiza no andrarahana nyty vola ity pastera izy fiangonana izy no afaka anao ny asako ka tena anao ny asako amin'ny rehetrarehetra anomezako an'ity famatsim-bola avy any an-danitra ity de zany pasteur no anisan'ny secreny dia ilay fanomezana mitodika amitsika mpitandrina tandremo rahalany hoe de diso ty tena loatra diso mijery loatra ny tena atsika ka tsy mba mijery ny tena sitrapon'andriamanitra atao anaty baiboly de le faly mandray fotsiny de le faly mangorona fotsiny fa tsy mba faly anome ary de io koa pasteur mitodika ampino fa ny tena secret ny zavatra rehetra ary pino malala isany ny secret ny zavatra rehetra de io paika ny abrahama io paikadiny abrahama io ny sarobidy tany aminy i abrahama pasteur ny anisan'ny mampiavaka azy rehefa manao fanatitra i abrahama i abrahama de tsy zavatra tsisy valeurany tsy zavatra tsisy vidiny tsy zavatra tsisy lanjany fa i abrahama rehefa manao fanatitra de le tsara indrindra le mavetsa-danja indrindra le misy valeurany indrindra ary zay no nitakin'andriamanitra ny tsapan'andriamanitra toetra taminy
zay nitsapan'andriamanitra toera tamin'ny abrahama nge paster to atero anay zanako lahatokany hitsapako azy fa i abrahama tena nahafoy tena nahafoy ary zay ny natonga an'andriamanitra nanao fifanekena pakta mihitsy fifamatorana mihitsy tamin'ny abrahama ary ny anina tamin'ny abrahama izy hoe ianao ndray ry abrahama de tamin'ny taranakao tsy ahatra mandrak'zay raha mbola haritra koa ny tany tsy ahatra mandrak'zay ny taranakao enao tsy maintsy ho tafita ry abrahama enao tsy maintsy ho lasa lavitra ry abrahama enao tsy maintsy ho taiko amin'ny lafiny rehetrarehetra ry abrahama azanao satria le secrean'ny abrahama de tsy hoe nanao fanatitra fotsiny izy na nanome fanatitra fotsiny izy fa nanome fanatitra niaraka tamina fahatakarana tsy ndriko tsara nanome fanatitra niaraka tamina fahatakarana fa eto paster manitsy mivavaka eo na iza naiza fiangonana misy anao na protestante ianao na tsy protestante na fiangonana zandry na zokony tsy mety raha lasana bavy renyle hoe fanatitra ary soronjato reny tsy mety renyle hoe fanatitra dimanjato reny mba de nio ty zavatra resahana aminao ty na iza naiza hoa fiangonana misy anao ary raha miresaka nytitsika paster tsy miteny an'le hoe atero ty aminay ny fanatitrao fa atero any amin'ny fiangonanao ny fanatitrao fa raha tianao no ahitany lalana avy any an-danitra osokafan'andriamanitra aminao hitondra fitahinao anao ovay ny fomba fanaovanao fanatitra ao anatin'ny fiangonana misy anao ao tsy rariny ange pasterny hoe raha mieritreritra ianao raha mieritreritra ianao hoe fa marina amin'ny baiboly ary raha mieritreritra ianao fa misy andriamanitra ary raha mieritreritra koa ianao fa avy amin'andriamanitra ny antony zavatra rehetra ny antom-pisinao avy amin'andriamanitra de saintsana nge paster misy amintsika mahalany ray etsy isan-kerinandro 500 000 francs amina sakafo isan-kerinandro ray etsy misy amintsika mahalany 2 500 000 francs par semaine 2 millions 10 mihetsy ariary misy amintsika raha mety 20 millions par semaine na nolaniny fianakaviana de saintraino paster hoe ianao ve mahalany 20 millions par semaine dépense ho an'ny akonanao 20 millions par semaine de rariny ve raha 10 arivo no ataonao fanatitra any am-piangonanao ho an'andriamanitra rariny ve zany mahalany ray etsy tsika isan'andro isan-kerinandro ho an'ny vady aman-janaka ao kôtikôtinao ao 10 arivo sy ray alina isan'andro na ray alina isan'andro nefa ianao hanao fanatitra 10 no menao an'andriamanitra aiza ny fanajana ao an'andriamanitra am'zany aiza ny lanja omen'andriamanitra anao am'zany ary normal tsika raha tsy mety afaka problema ny tokatrano tsy afaka korotana ny tokatrano tsy afaka trosa ny tokatrano nefa ohatrany misy vola miditra ihany fa tsy afaka olana mihitsy satria ny tena marina ry havana tsy manana fahatakarana isika tsy manana fahatakarana isika momba ny voalazana baiboly fa ny tena hafomba andraisana ny fitahina sy ny fahasoavan'andriamanitra dia ianao mahafoy ary fafoizana misy valeur no mena ao an'andriamanitra de ho hitanao andriamanitra afaka manangana paster zay zavatra tsy voatsanganao afaka manome zay zavatra tsy vitanao anatin'ny 20 taona possible azon'andriamanitra omenanao anatin'ny 2 volana monja tsy vitanao anatin'ny 20 taona fa possible azo nomen'andriamanitra anao anatin'ny 2 volana monja amin'ny alalana fanatitra ary ny olona rehetrarehetra atao anatin'ny baiboly paster izay mahalalany fihevitr'andriamanitra mahatakatra ny fihevitr'andriamanitra de ao anatin'ny fanatitra ao ihany ny secret ny zavatra rehetrarehetra raha miresaka amin'izany tsika atao mbola veriko ihany tsy miteny aminao za hoe atero ty am-piangonanay zany fanatitra zany fa atero any am-piangonanao fa ome hoaja ny andriamanitra fa ny secret andraisana fahasoavana sy fitahina ary fahagagana takatry ny saina paster de ato amin'ny lafo ny ara-panatitra ato ihany tao no natonga an'andriamanitra nanao fanekena sy fianianana tamin'ny i abrahama io tena hotahiko ianao ry abrahama hotahiko ianao satria resaka fanatitra ihany paster no afan'andriamanitra manao zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona paster to tena marina zay paster ny zavatra rehetra ny fanambarantsika teto foana ny hoe misy fanalahidy avokoa ny fanalahidin'ny délivrance de ao anatina tontolona fahamasinana sy herim-bavaka ny fanalahidin'ny batisan'ny fanamasina sy ny afo de ao anatina tolona-mbavaka ao anatina fametrahan-tanana mpanompon'andriamanitra anankiray ny fanalahidin'ny fanasitranana de ianao misy fotoana mety mitsofoka ao anatina
vavaka sy fivadikanina reo ohatra tratrana fibromana kisy tany anatin'ny kibonao de manao dingana ao anatin'ny fivadian-kanina ianao fa raha vao miresaka n'lay hoe fitahina de zao ny tenin'andriamanitra fitahina arabola ozy izy andriamanitra mantsy any abrahama ny tenako no ny anianako jehovah andriamanitra fa nanao zany zavatra zany taminay ianao de mianina fa tena hotahina tokoa ianao sy ny taranaka ao tena hotahina inona ny nahatonga an'andriamanitra ohatrany hoe nybaradaka mihitsy nyvokatry ny fiatsika abrahama satria ilay fanatitra nataon'ny abrahama pasteur de tsy hoe fanatitra fotsiny de fanatitra de nijanona teo fa fanatitra mahakasika ny fon'andriamanitra fa fanatitra tonga de hoe voadona mihitsy ny fon'andriamanitra hoe zavatra marary tany amin'ny abrahama lay tiany indrindra lay ankafiziny indrindra ino no natolony teo anatrehan'andriamanitra ary tonga de voakasika andriamanitra ka namoaka fanambarana lehibe manao hoe mianina fa de hotahina tokoa ianao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany zany hoe anisan'ny zavatra anankiray mahakasika ny fon'andriamanitra mahakasika an'andriamanitra mahandriamanitra azy mihitsy ny fanatitra pasteur ertina arak'le teninao teo hoe rehefa ataon'ny olona mamety azy mihitsy io zavatra io koa mo pasteur misy olona ihany ane mametraka fanontaniana andriamanitra ve de mila vola fa atao aiza daholo ary vola rehetrarehetra rofina misibika io misy olona ihany mametraka an'izany fanontaniana zany any amin'ny fiangonana maro samihafa rehetra any dia mirentirentry tokoa ny fanatazan-drakitra misy tena lokom-bolamena misy tena mangamanga misy tena ohatran'ny bezibezy afafy zany lokony misy grenat tena be dehibe ny couleurle fanatazana fanatitra ary dia misy tena amina million amina milliard amina manetsinetsiny zay kely indrindra de mahatonga ny olona mametraka fanontaniana hoe makaizy izy io de ny zavatra azavaintsika amin'ny olona fotsiny dia tsotra zavatra azavaintsika amin'ny olona de tsotra ny mpitantana ireny volan'andriamanitra ireny na pasteur izy na komity-mpiangonana izy de andriamanitra no mifanaraka aminy andriamanitra no mahita azy ny baiboly de milaza zao teny zao manao hoe fa izay matoky amin'ny kely no tendrena ho mpanapaka amin'ny be zany hoe raha misy zany mpitantam-bola ka mahatoky de ho tendrena ho mpanapaka amin'ny be fa zao zavatra mitraka pasteur ertina ny mahatonga ny fiangonana maro fahity ary tsy tafavoaka ao anatin'le tontolo ny arabola sy le fifoazam-panahy mihitsy de ao anatin'le fitantanana misy tsy mazava misy tsy fahamarinana ka rehefa misy tsy fahamarinana ao pasteur de le olona mety manao ihany le olona fa saingy manao izy de farany memanitra io matsy rehefa tsy mandeha amiloniny zany volan'andriamanitra atao fanatitra io natao papolokareno io de zao le fitantanana izy de zao miafahita misy fetsaikana ny anatin'lay tokantranon'le olona le izy ka itsika moa eto mampianatra hoe alefaso any fiangonana misy anao fanatitra ao kanefa raha natsapa ihany ianao hoe to tahaky ny arakaraky ny nanaovako tato na nandrarahako vola tato ohatrany vao maika nikatona ny orinasako vao maika fahita izahay bankropta ozy ny teny anglisy lasa ohatrany hoe tsisy nininona tsony mihitsy de dinio ihany tsika tsy teny hoe inona niny fa dinio ihany hoe le izy hoe so de misy zavatra manahirakiranao a makaiza marina le fandehan'le izy de miafahity ary le tsy hoe ny resaka arabola ihany a fa lasa ohatrany misy fikorotanana zany eo anatin'ny fiangonana io de misy fikorotanana anatin'le mpivady sy raray avy eo anatin'le fiangonana de lasa mifafy eo anatin'le fiangonana fanafy jangajangana de ohatra mipisoloko lasa misy misolokoloko kely madinidinika ohatran'zany fipetraka io zavatra io de lasa tsy tahin'andriamanitra fa rany marina pasteur de ny olona anankiray mamafy tompoko tsy maintsy mijinja ary lalàna famafazana efa nazavaintsika teto foana manao hoe be lavitra noho ny zavatra fafinao nyjinjainao ka raha namafy ny olona anankiray de mijinja izy jereo tsara ane namafy abrahama teto voa anankiray monjany nafafiny anankiray ny nafafiny teto de iny nafafiny iny no tonga fitahina ho an'ny firenena rehetra ary mbola namafisin'andriamanitra fantaranaky iny olona raha iny de isaka ho tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra nga misy olona mahisa ny kitany eny amin'ny lanitra zany isao any manandrama ianao raha riva fa maina zao ny andro mangamanga ny lanitra de mivoaly amin'ny valoalina iny na misivy alina de mba manandrama manisa fa tsy voisanao io
nanokitana na ny fasika ny olona masina zao volazany baiboly vokatriniana la izy lay fanatitra mahakasika ny fon'andriamanitra zany hoe voatantaranany fa voata koa ny arabolany ka le fanatitra zany pasteur hertiny rehefa tena ataon'ny olona mitokony anaovana azy de sady mitora fahasalamana ho an'ny ankonana la izy a mitora fitahina ho an'ny ankonana la izy a no mitora fitahina ho an'ny asan'andriamanitra la izy a no mamelona n'lay teny fikasan'andriamanitra rehetra ho tanteraka eo am'ilay olona manatanteraka n'lay fanatitra zany hoe fataterahndreo le teny fikasana be dehibe reo de ao anatina fanatitra no anisany mahatanteraka an'izy ireo pasteur zay zavatra anankiray zay fa lafiny anankiray faharoa de ity osy izy ny pasteur etyna teo ho atsika pino tsy rariny tokoa raha am'izao fotoana zao zany hoe ataoko hoe ny freina bus efa misy efajato dimanjato indraindray efa manahirana aza ny hoe amin'ny resaka misy olona tena tsy tia mandray vola latsaky ny ataoko hoe 5 000 tsony na ny mpianatra aza meno gotena dimanjato zany pasteur efa mivandravandra am'ray aman-dreny ny masony hoe ny zana-bahoaka ny zana-bahoaka zao fa raha vakely efa 2 arivo daholy ny anareo mbola dimanjato ihany faka ty fantrahantsika ty de efa tena lalina mihitsy no ahoana no de dimanjato no menanay de zany zavatra mitranga am'izao fotoana zao ny anyakizy malala zany hoe tsy manan-kefirytsony izy any dimanjato zany maika ho fa ronjato hoe ronjato ny ataonao fanatitra de reny le olona manao fanatitra maivany reny pasteur ny tena marina am'le izy de izao le valeur an'le andriamanitra ivavahany mihitsy le maizy an'le andriamanitra ivavahany mihitsy no tsy asiany valeurany io mantsy zay tomponao de ajainao zay ivavahanao de ajainao iakofanao ary anoloranao fanatitra ka raha ohatra ianao zavatra maivana no ataonao eo anatrehan'andriamanitra de le andriamanitra ivavahanao mihitsy no tsy asianao valeurany le andriamanitra ivavahanao mihitsy no tsisy vidiny mihitsy eo imasonao nefa ny zavatra takiny baiboly de hoe raharay aho aiza ary zay ajako any am boky malaky azy malaky atoko voalohany andiny faherina raha tompo aiza ary zay tahotra ho jehovah andriamanitra ray zany hoe mba tena exigen'andriamanitra mihitsy lay hoe mba hajao ary ere olona de amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fanatitra io zay volazany baiboly ka tsika miditra ao anatin'ny fiangonana io manandratanana midera io mihirahira hoe tsy maintsy tahina jesosy ny million de hoa ny vola be de hoa tena mariny zany fa ahoana ny fomba akana azy zay le hoe misy ny lalana avy any ambanin'ny tany a fa misy le lalana any amin'ny abakabaka avy any an-danitra de amin'ny alalan'ny fanatitra pasteur etyna mampanankarena ary mitondra fitahina ho an'ny olona zay manao azy izany zavatra zany i abraham zany eny jereo tsara ny tantarany abrahama sy lazarosy araky ny tenao teo pasteur lehilahy anankiroa azo everina hoe samy tena tian'andriamanitra reo ary samy tonga tany an-danitra reo i abrahama de olo ny fanatitra i abrahama de nanaiky zay nitakin'andriamanitra teo aminy fa tsy nijanona fotsiny tamin'ny fahamasinana izy tsy nijanona fotsiny tamin'ny fiainona ny feo an'andriamanitra izy tsy nijanona fotsiny taminy hoe amin'ny mahampanopin'andriamanitra sy amin'ny maha-olom-bofita izy fa fantany tsara tena fantany tsara ny hoe ny fanatitra no lakile mampisondrotra fiainana ny fanatitra no fanalahidy mandona ny fon'andriamanitra ampitombo ity fananako ty de ny tanterahany abrahama zany zavatra zany fa i lazarosy jereo tsara ao ambokin'ny marka liko matio jaune jereo tsara ny tantarany lazarosy fa i lazarosy de nisan'ny mpanompon'andriamanitra tena tia mifanerasera tamin'i jesosy mihitsy ary melohan'ny afatesan'i jesosy aza de tany betany tany amin'ny toerana nisy andry lazarosy mihitsy jesosy nynody zany hoe olona ny fanakaiky tamin'i jesosy mihitsy ity lazarosy ty fa sangy izao i lazarosy a tsy de hitanao loatra hoe aizany fanatitra nataon'ny lazarosy oviny lazarosy nanao fanatitra teo anatrehan'andriamanitra ny alika no nylelaka ny feriny azafady zany hoe ny akamona no mibaiko tao anatin'ny lazarosy tsy tia fivoarana loatra lazarosy ary tsy de manana fatakarana loatra lazarosy pasteur herteny ny sainy lazarosy zany a
tsika moa ifankahita amin'ny lazarosy na iandroany de ho anaritsika mihitsy izy hoe tsy rary nataonao raha lalaza fa afa-baraka ny fitoriana filazantsara taminy nataonao tany amboniny tanytany a ohatran'ny nareo raka de tena afa-baraka mihitsy milohan'ny andro anazy tsy maintsy ho tenenina ihany lazarosy hoe tena nahoana kosa natao an'izany izy ty satria de tena hoe alika ve raka no milelaka ny ferinao de tsy mba nitairinao koa le izy ka vokatry le hoe tsy fatakaranao anatin'ilay tontolona fanatitra sy ao anatin'ilay tontolona famafazana foana io pasteur ary indrindraindrindra moa anatin'izao vanim-potoana ny paska zao araky nefa notenenina teo dia ny paska tompo a de tsy fotoana tsotra fa vanim-potoana ozy izy nitenin'andriamanitra manao hoe intelo isan-keritaona no anateranareo fanatitra vanim-potoana efa nazavaintsika tetony hoe samihafa ny atao hoe fotoana sy ny vanim-potoana ny paska ny pentecoste ny tabernakle de vanim-potoana isa-taona izy ireo ary tamin'ny vanim-potoana io vanim-potoana paska no ny tenenan'andriamanitra ray manao hoe ako tsy iseho foana eo anatrehako tsy hitondra fanatitra ho Jehova boky Deutéronome toko fahenina amby folo andiny fafito amby folo misy an'izany aoka tsy iseho foana eo anatrehako tsy hitondra fanatitra ho Jehova zany hoe vanim-potoana famangin'Andriamanitra ny vanim-potoana ny paska ohatran'izao nefa vanim-potoana fanateram-panatitra ihany koa pasteur Hertina zava-dehibe zay pasteur Tofy tsy olana mihitsy pasteur raha misy olona tsy mivavaka azonao raha misy olona tsy mivavaka ka miteny an'ity hoe fangoronan-karena ny fivavahana tsy olana mihitsy zany satria izy tsy mahatakatra baiboly tsisy ninina fatan'izay voalaza amin'ny baiboly de raha mahita ny olona manao fafolo-karena izy na manao fanatitra izy de normal be fa nazakoa ny teo amin'ny toerany de tsy maintsy zay foana ny tenenina hoe fangoronan-karena ny fivavahana fangoronan-karena fivavahana tsisy ninina takany tsinona baiboly fa raha mpivavaky ianao no miteny an'izany de mampalahelo de tetina mampalahelo satria lasa tonga am'le mpivavaka tsy manana fatakarana pasteur zany hoe mivavaka ihany ianao fa tsy matakatra zay tena voalaza baiboly raha mpitondra fivavahana ianao satria indray andro zay pasteur naheno mpitondra fivavahana ny teny an'ity teny an'ity hoe raisiny andraikitrareo fanjakana am'reto mpivavaka fiangonana mangoro-karena manao fafolo-karena sy fanatitra reto mpitondra fivavahana de mahalasa saitina ry pasteur hoe mpitondra fivavahana ve anao de tsy matakatra zay voalaza ny baiboly fa zany ingely no lalana tsisy ataotry anatin'ny baiboly pasteur ny hoe manaova opération lasopy mba atinamboarina altary na hividianana orga ny fiangonana na hividianana lakolosy-piangonana de manaova opération yaourt manaova opération gâteau manaova ino izy ty déjeuner concert manaova nio de mananoneny mba andraky tsisy an'zany to anaty baiboly ary tsy nampianatra atsika an'izany ny tenin'Andriamanitra manaova gala évangélika hidiram-bola mba ary ny hoanana ny fiangonana tsy misy an'izany ao fa miteny aminareo mpitandrina fa mbola verika amin'ny pasteur itsika mpitandrina ny tokony ho tahin'Andriamanitra voalohany itsika mpitandrina ny tokony ho feno fahasoavatrina voalohany satria ny loha rano hitahina ny fiangonana ray manontolo reo mpivavaka ireo de avaty amintsika ka ny secret ny pasteur de tsotra ihany mila mahafoy ianao mpitandrina mihitsy aloha averiko ihany pasteur hoe miinvestir ao anaty ny asan'Andriamanitra ianao no mahafoy ianao no mahafoy io pasteur de zao ihany ny zavatra fantatra ao Afrika ao be da be fiangonana matanjaka ao tena matanjaka fa zao ny akamaroany tantarin'ireo pasteur ao Afrika reo nahatra daholo reo netomboany tao anatina fantrana lalina fa rehefa natson'ny tompo izy anao asan'Andriamanitra de tsy hoe maika anangona rena ho an'ny vady ampanjanany izy fa maika hanome ho an'ny asan'Andriamanitra de manome izy miazakazaka vetivetika le asan'ny tompo le fiangonana miazakazaka sady tahin'Andriamanitra daholo le mpivavaka ao aminy de rehefa tahin'Andriamanitra nge le mpivavaka ary pasteur d'office tahin'Andriamanitra ho azy koa le pasteur
azanao mifampipiteo le fahasoavana mifampikasoka eo le fahasoavatra fa ny pasteur manana nyty toetsainy ty hoe anangona ho ana foana hoanina fa tsy amea jerenao fa ho fahity io ary potika hatramin'ny asan'Andriamanitra sy ny fiangonana entiny ireo pasteur ty tena ty vola ty mangorona ho an'ny tenany fotsiny tsy maintsy ahita problema tsy oely ianao amin'ny asan'Andriamanitra entinao io fa ireo pasteur tena ny rahan'Andriamanitra ianao ka mahafoy vola amonjena fanan'olona izao fitoriana filazany tsara ataotsika amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny radio zao nge pasteur ka vola nge miodina am'izao e kanefa de zaraina maimaipoana ho an'le olona atao tokantrano ta azanao raisy ny maimaipoana ary zany no ilain'Andriamanitra tsy napriska atsika izy pasteur hoe manao vavoka dehibe na manao vavokatra am-piangonana de ty akondro ty 2 ray ray alina 2 ray etsy dimy tsisy an'izany ato pasteur fa ao anatina fanatitra ihany ary ny olona tsy tokony hotezaina am'izany satria ny tena marina gnomako pasteur de zao mialatsina na zavakely antia ohatrany hoe mialatsina mba hijoro vavolombelona eo amin'ny fiangonana misy atsika pasteur amin'ny fiangonana misy ao no raisiko ny tena marina nge pasteur de zao hoe ny fiangonana de karazana oronasa anankiray hanovana olona averiko indray mandeha pasteur ny fiangonana no oronasa fanovana olona fanovana ny toe-panahany fanovana ny toe-pony fanovana ny toe-tsainy ary fanovana ny toe-java misy eo amin'ny fiainany fiangonana ihany no afaka manova olona pasteur averiko ny toe-panahany ny toe-pony ny toe-tsainy hatramin'ny arabolany sy ny tokantraniny ao anaty fiangonana no hitransformena an'izany azanao ka raha nahanitra le olona ny tsofoka atao am-piangonana satria mba hijoro vavolombelona kely pasteur ny akamaroan'ny olona zay to amintsika rehefa mitorytentsika amin'ny radio na amin'ny télé de olona mahantra daholy ny akamaroany ankavitriny tsika no miteny am'le hoe raha mpanakaretinao de tongava ankavitriny fa ny akamaroan'ny sport elefatsika eto sy ny olona to amitsika raha boka ny trotry ianao tongava raha ao anaty fanitrany ianao tongava raha ao anaty olana ianao ka tsy voalohany ao ny ekolazy sy ny ofatrany tongava olona inona moa pasteur olona ny ekolazy ny ary tsy voaloha nijira matapa nijira-pany any ny ofatrany tsy voaloha izy boka ny trotry olona inona moa ny tsetsefinao am'izany tsy anasa olona tsy arinasa inona moa ny tsetsefinao am'izany inona moa no azonao am'izany ary ny sasany azy efa mitongo ilana efa tsy afaka mandeha tsony sady marary ny very asa sady marary ny tapaka lalan-drano very asa ary ena inona moa no angorononao am'izany karazan'olona efa fadiranaovan'izany fa saingy zao ampidirinao reny olo reny ary tominao de ahodina ao anatin'ny fiangonana izy mandray mitoryteny mandray ny fampianarana ary anisany fampianarana hitezana ato pasteur de ny hoe mafoiza ho an'Andriamanitra ao anatiny ianao mitosy ananan'olona tosy io eo mihitsy ianao no mbola mafoy azonao ao anatiny ianao le tsy manana na de hoaniko hoanina io amin'iny mihitsy ianao mbola mafoy amin'ny ianao fo anatin'ny fanitrana io mihitsy ianao mbola mafoy de rehefa hitan'Andriamanitra le olona pasteur fa mavita tena mafoy eo am'izay Andriamanitra le mipoka be manapoka zavatra koavana eo aminy de zany ny reny hitanao to reny hoe lasa tamana le olona mivavaka io ange jereny pasteur iza moa tsy manenjika heriny am'le olona le hitanao le papime reny moa ny tena mody manao vazivazy zary tenany mody mampimery zalany efa de manenjika maneso mananonanina manenjika fa za koa de mampitandrina anao eto amin'ny anaran'i Jesosy fa efa nisy afatry ny tompo fa ary ampitaina any aminareo any ajanony io resadretrapony resaka mikitikitika an'Andriamanitra io tsindriko tsara raha olona pisoloky mpivavaka pisoloky no kitianao mety tsy olana zany fa raha resaka Andriamanitra sy ny fahamarinany baiboly no kitianao mipetra tsara ary efa mampita hafatra aminao ato raha mahita nyty fandarany tenao mba teniteny eny any reny olona papime izay ohatrany manaonoro zavatra any reny fa tsy sangisangy azy Jesosy hotsim-poniny Jesosy tsy kelikely izy zany aloha pasteur ny zavatra ohatrany mba voaraiko tamin'ny tompo hoe ahita olana izy raha mbola mitoy eo anatin'ny problème io ka hotoizako le resaka rehefa
tonga ao zany le olona fadiranovanireny de lasa tahina andriamanitra be izy lasa fety fahasoavana be izy de reny le olona le manesoneso azy hoe nareo de adalainy olona laniny pastera fotsiny volanareo so fa le olona tsy miala ianao ve de milaza fa tsy hain'ny olona reny teninao reny hoe fa folo-karena adala tompo ianao ve de milaza fa tsy rehan'le le olona reny fanesoesony rehany reny fa izy tsy miala rehany reny fa vao mainka izy manao fa folo-karena pastera rehany reny fa vao mainka izy manao fanatitra satria le zavatra tsapany tsy tsapanao le zavatra iainany tsy iainanao le zavatra fahagagana hitany tsy hitanao de ianao manenjika fotsiny any an-trano fa izy miatahina andriamanitra miatahina andriamanitra miatahina andriamanitra miatahina andriamanitra pastera zay tsara takatry ny olona zany ary normalna be ianao raha manenjika satria anao tsy mihainao anatin'le izy ianao raha manao fanatitra raha miditra any am-piangonana fahazarana fotsiny ary ny ao a-tsainao de hoe ohatran'ny fiheveranao fa fadiranovan'andriamanitra mahanitra andriamanitra ka ampitovianao mpangataka eny an-tsena andriamanitra de manome azy ianao ronjato dimanjato nefa any aminao misy ray alina misy roa alina misy pake amina ray etsy nefa ny ataonao amin'ny mpakena ray etsy iny 5 000 francs 10 000 francs de normal ianao raha tsy mahatsapan'zany fitahina andriamanitra zany normal ianao raha tsy atsapan'zany fahagagana zany ary raha misy olona mitory an'zany lazainao fa mirediredy fa reny izy hitanao reny pasteur ary reny hitan'ny olona ireny ary zay ny lazaiko fa le fanomezana ihany ka na de sahirana ary le olona pasteur tsy tokony afikafinao ambadiky le sahirany fahasahiranana izy na de mahantra izy tsy tokony afinao ambadiky le fahantrana na de boky anytrosa izy tsy tokony afinao ambadika fa manomeza rahalahy ao anatin'ny fahantrany mihitsy ranabavy manandrama manao fa ho hitanao zany zavatra tsy ho takatry ny saina fahagagana tsy ho takatry ny saina fa i abrahama zany ny secret amin'ny pasteur tsy nana fa tsy lahatokana izy nefa hoy andriamanitra atery ho atao fatinaritra ho ahy rehefa natery ny abrahama ny zanany atao fanaritra de hoy andriamanitra io lahatokanao io ny anganao fa ho taky ny fasikeny amorony ranomasina ny taranakao azonao le lahatokana anakiray ny nafafiny fa ny valany zay tsy hitapesipeseny mety zavatra kely ary io foana ny atsika ny tena secret amin'ny pasteur na de sahirana ary le olona de tenenina ome hoaja ny andriamanitra fa ao ambadiky iny pastera tena tsy takatry ny saina ny zavatra taon'andriamanitra ary nyfijoroana tamin'ny sabotsy teo mbola veriko amin'ny pastera nampanangatanana anireo olona hoe izany olona notahin'andriamanitra afaka tamin'trosa fa filaharana pastera tena tsy haiko hoe firy metatra fa niainga avy eo mipilipitra jusque hatratriny amin'ny farany fiangonana de avy eo fa tsy ombo de niditra ty amin'ny couloir faharoa fahatelo tena gagy ianao hoe ny fahasoavana tsy takatry ny saina reo olona tototro ny trosa daholy fa afaka satria nanana fahatakarana ny amin'ny resaka tontolona fanatitra melohany amarana antsika azy pasteur atofy ya tena marina zay pasteur hertina ary raha jerentsika ny ataoko hoe reo olona zay notahin'andriamanitra tato anatin'ny baiboly de reo olona zay natoko teo anatren'andriamanitra tao anatiny zany fanatitra izany nizany izy nahitany zany solomon zany ny voninahitr'andriamanitra rehefa nitokana ny tempolo tany jerosalema izy tamin'izany fotoana zany ka natonga ny voninahitr'andriamanitra nidina tena hitany maso mihitsy ivoninahitr'andriamanitra io nidina tao anatin'ilay tempoly de resaka fanatitra pasteur ary fanatitra solomon moa de fanatitra amina miliara no natolony teo anatrehan'andriamanitra tsy araky le teninao teo hoe tsy hoe sanatria voladala tompo akory zany na fananana tsy tiana hoe efa be loatra fananana ka nde atao fanatitra ho an' Jehova fa andriamanitra de mahalala tsara mihitsy hoe ny olona mankatoa azy ao anatin'ny fanatitra io de tahin'andriamanitra amin'ny lafiny rehetrarehetra niza zany mpanompon'andriamanitra ny anarantsika teto inoa valy mianaka vo nivoaka avy tao anatin'ny sampy fiara izy de tsy niteny izy tamin'ireo zanany sy ny vinantony manao hoe mandana makazetina am'izay fa atsika rery ny tanàna ary zalahy tonga de efa ringana daoly reny ratsy fanahy reny mandana alovi daoly zay ty tsy zay ny nataony fa ny nataony voalohany de nanao alitara ho an'andriamanitra ary de nanao fanatitra tao anatin' zany alitara zany voalazan'ny baiboly fa anaky fitofito ny biby madio zay natsoboka nalefa tao anatin'ny sampy fiara nefa tamin'ireo biby zay noverina fa kely nisan'le biby
mbola reo reny mbola nakana fanatitra ary avy amin'ny alalan'ilay fanatitra nataony noa zany no nahatonga an'izao voromanidina sy bibidy rehetrarehetra mbola misy amin'izao vanim-potoana ianantsika izao ny fanatitra nataony noa no nampisy ny fahavaratra sy ny ririnina sy ny lohataona sy ny fararano vokatsy ny fanatitra daholo zany zany hoe ny fanatitra ry havana rehefa ataontsika mahakasika ny fon'Andriamanitra de miteny hatrany amin'ny taranaka faramandimy de miteny fanatitra io miresaka eo anatrehan'Andriamanitra io fanatitra io amin'ny fotoana mahareraka anao de miresaka ny fanatitra amin'ny fotoana tena hoe misy fotoana ianao kivy de mitaray ny fanatitra zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra io ary mitondra ny tatitra anao eo anatrehan'Andriamanitra ka hatonga an'Andriamanitra mbola iainy any iainy vavaka foana rehefa misy fotoana ianao hoe zany lalako mbako ay zany lalaka lehako de zany fanatitra nataontsika zany hitan'Andriamanitra zany zao vanim-potoana iainantsika zao de vanim-potoana tena hoe sarotra ositsika tsy manambola ny olona iza moa tsy mikaikaika izany tsy mitaraina fa tsy mandeha ntsena izany tsy mitaraina fa mafy zao fiainana zao sarotra ny vidim-piainana miakatra ny vidim-piainana ary io tsy midiny zany fa miakatra io fa ny eto zay de miteny ho an'ny olona manana fahatakarana miteny ho atsika mpanompon'Andriamanitra anisany ataoko hoe ahafahanao miady amin'ny vidim-piainana miakatra ahafahanao tena hoe tsy monimonina ao anatin'ny vidim-piainana miakatra fa maharaka tsara ny toetra raha misy eran'izao tontolo zao de ny fanatitra zany hoe rehefa ao anatina fanatitra ianao de ampitomboin'Andriamanitra ihany ko ny chiffre d'affaires anao ny capital nampiasainao vitan'Andriamanitra zany tadio tsara ne fa ny vidim-panafody miakatra fa ny olona mahatoky amin'ny fanatitra tsy de marary lavo zany tsy hitanao miditra hôpitaly firy zany sy hitanao ho any amin'ny pharmacie zany zany hoe zany zavatra zany de efa tena avantage be ho atsika mihitsy avantage ho anao ny fanananao an'izany fahatakarany zany misy olona be deabe ny manam-bola fa tsy afaka mihinana ronono sy dobera fa ny any azo ny atao de amporosen'ny dokotera minana ho ahy ianao akondro minany ianao akondro izaka makany amin'ny dokotera akondro fa tsy azo ny atao ny mihinana dobera tsy azo natao ny produit laitier rehetra tsy azo ny hoanina tsy afaka mihinana hanamamy tsy afaka mihinana hanamadinika tsy afaka mihinana enomby le sakafo nolazainy ny baiboly fa tokony hoanina tsy azo ny hoanina de efa ntantarentsika teto matory izy pile ny mampatory azy mihinana sakafo izy pile ny mampisokotra ny vavoniny de i voyage izy pile no azakany an'io fiarakodia io avy miresaka manolona any amin'ny toeram-piasana iny satria miakatrakatra de pile koa mbola mampitony ny fony zany hoe karazana pile rehetrarehetra ao aminy ao dolidoly de hitanao mihitsy hoe marary le olona hitanao mihitsy hoe mba tonga mivavaka any anatin'ny toeram-piovana iny fa zany ny toerana misy azy fa anisan'ny tombontsoa lehibe sy goavana zay ho azonao eo anatrehan'Andriamanitra ny fahasalamana filaminana tokantrano ny fitahina miarabolanao zany ane hita daholo zany ary jereo tsara fa rehefa nataon'ny Abrahama tamin'ny fony manontolo ny fanatitra ho an'Andriamanitra de mbola tsy ndritsika teto ihany fa tsy misy ato anatin'ny baiboly ny fianianana nataon'Andriamanitra zany ny olona no mianina eo anatrehan'Andriamanitra matetika fa Andriamanitra tsy mianina amin'ny olombelona zany fa iza moa i Abrahama no natonga an'Andriamanitra ianina tamin'ny Abrahama de tsotra be izy lehilahy natoky tamin'ny fanatitra zany Abrahama zany zay no zavatra nitranga atao anatin'ity baiboly ty ary dia hitatsika tsara fa lasa fitahina tokoa io Abrahama io sy mitaranany manaky ty ny androany pasteur zay pasteur ny resaka iny raha mpivavaka ianao na mpanompon'Andriamanitra za mamafisiko pasteur ny teniko da-pamarana aza diso ty vola sy ty tena loatra indrindrindra tsika ampitandrina fa herinao ny voalohany mahafoisa ho an'Andriamanitra manova fanatitra goavana itsika ampitandrina raha mbola teo tahiny tomponao azafaly mangataka lavo zao fotsiny angataka foana anao alady mpitandrina aladiny zao sabotsy mpitandrina sabotsy mba aza orina ho anao manokana tsy nampianatra atsika an'izany ny baiboly fa ny nampianarany baiboly de tsika mila mahafoy ary rehefa mahafoy tsika de Andriamanitra mitahantsika pasteur ny tena amitsika pino
na izy anaiza fiangonana misy anao raha nomboka anao fanatitra ianao any amin'ny toerana rehetrarehetra zay anaovanao fanatitra asivolanjaky ny andriamanitra ao raha te ho tahin'ny tompo ianao fa marina ny tenao teo paster ny valy ny fanaovana fahatinatitra ny anankiray mety ho vola no azonao fa anankiray mety anankiray tena goavana le fahasalamany fahasalamana zay tsy voavidinao vola amin'ny karena mihitsy ary mety isam-bola ianao malany vidy mpanafody 12 millions 5 par mois fa amin'ny fotoana ianao manao fanatitra mety tsisy an'izany tsonona ny ariary ary azonao zany zaky ny rehetrarehetra izany ka raha mampianatra an'izany tsika de tsy doctrine fiangonantsika zany mbola mafisinay paster fa zavatra atao anaty baiboly zany raha tianao ny atsangan-javatra goavana raha larana bavy ry paster mafoy zao an'andriamanitra mafoy zany tsara indrindra ho atin'andriamanitra fa izaky no anisan'ny secret lehibe mihitsy paster tofo andao aloha ivavaky tsika marana ny fotoana paster mialohan'ny idiratsika ho amin'ny filazana goavana tokoa izany makasitraka raha io tamin'izay fampianarana zay nomenao anay zay faly izay satria fantatra indrindra tompo fa tena goavana izany fampianarana zany izay inonay zato isanjato 100% fa hitahinao an'ireto vahoaka reto hitahinao an'ireo tompojery mpanaraka fandarana ireto hitahinao an'ireo rahalahiko sy anabaviko zay fantary fa tonga ny fotoana hitahinao sy anambinanao ary anangananao tanteraka azy hojerenao reo raiky malalako misy tena sahirana am'izao tototro ny troso tototro ny olana ampianaro izy tompo fa ho anatin'izao olana sy troso fanotran'izao indrindra izy mila mahafoy mila manao zavatra ho anao mba hitahinao sy anokafatrinao ny lanitra eo anoloana misy mpanakarena mijery an'ity fandaran'ity tompo fa indrisy fa mipetraka ao anaty arediny izy fa ao anaty fahantrana ihany koa ohatrany hoe ananana ny vola ananana ny zavatra rehetrarehetra ary nanana ny arena nefa ny fiainany de korotandava aretindava olana lava tebiteby lava ranomaso lava satria tompo tsy fatany secret ny fanatitra erinao any ampafantary sy ampaheritra amin'ny masom-panahany za mino fa raha misy olona tapa-kevitra dia hanangana azy ianao ary tetina hita azy ianao ambadika zany le tsaretra izany misaotra indrindra tompo amin'ny anaran'i jesosy amen zay paster angamba ny fotoanatsika fa dia mafisina aloha zany aloha ny amin'ny le 7 avril etsy amin'ny coliseum atsonjombe izay anatanterantsika n'lay loha hevitra goavana hoe mandro soa amin'ny lalina dia azo azandrano-betsaka ianao fotoana manokana izy io paster zay azahoina azandrano-betsaka ary andraisana fanapa-kevitra lalina mety mbola ho amafisinao kely indra avy eo fa amin'ny sabotsy ho avy izao araky nambarantsika teo ny paska paster amin'ny sabotsy ho avy izao fa faraky amby telopolo ny volana mars io zany no tena paska raha baiboly aoka naty baiboly izay tsy de voatery ho azavaitsika fa zay fotsiny angambe io no anaovantsika ihany koa nresaka fanatitra tsika teo paster izay teatrina anaovantsika fanatitra goavana indrindra ho anao mpino zanak'andriamanitra izay ho asitsika vavaka manokana mihitsy moa zany paster amin'io asabotsy io satria izy karazana fanaty-pisaorana izy eo zany hoe ny fiderana rehetrarehetra ataotsika amin'ity sabotsy paska ity de fiderana fisaorana daholy no ny fanavotana nataon'i jesosy atsika ny vavaka rehetra ataotsika zay atao ao de mandididina ny fisaorana no ny fahasoavana fitahirina fanasitranana tombonandro fiarovanaandriamanitra de fisaorana daholy ny vavaka ny akamarony eo paster anao fanatitra ihany ko tsika izay fanatitra terina ho akasitran'andriamanitra fanaty-pisaorana zay rehetra atao zany paster amin'ny asabotsy avy izao de manodidina izay fisaorana izay paster ny fanamafisina ya ny asabotsy faraky amby telopolo ny volana marsa io ary dia isy ny fankalazana an'izay paska izay paster araka ny tenin'andriamanitra manao hoe fa voavony kristy paska ho atsika isy fandraisana ny fanasan'ny tompo lehibe hototosatsika amin'io asabotsy io any amin'ny toeram-pivavahana maro samihafa zay ahafahanao manatrika nyzany fotoana izany ary ny amin'ny fafito ny volana aprily dia famaranana ihany koa ny andro firavoravona lehibe ny paska satria dia
manomboka amin'ny io alady io a ny 1er avril no anisan'ny manomboka zay androm-piraviravona lehibe zay ao anatin'ny fahatsiarovana nafatesan'ny tompo sy ny fitsanganany ihany ko dia anisan'ny ravoravona satria fa nitsangana ny tompo dia miravoravotsika ny sabotsika dia mankalaza ny andro nahafatesany fa manomboka ny alady ifalitsika noho ny amin'ny nitsanganan jesosy tompo satria afakytsika afaka nygatrako lay iran'ny fiangonana rahavavy ray aman-dreny dia miaraka mankalazan'zay famarana ny andro firaviravona lehibe zay itsika rehetrarehetra zay natsapany famonjen'ny kristy a indrindrandrindra moa zany ho anao zay mba ataoko hoe nahazo fampahirezana manokana tamin'nyty onjapeo ny 93.8 fm itya na ny 98 fm indrindra ty amity tv ty de mba iaraky tsika isotra an'andriamanitra ny am'zany a ary iara idiran'andriamanitra no ny amin'ny fitahiny lehibe ho amitsika tsiraray avy a izay ny fotoanatsika tompoko raha sitrapon'andriamanitra de raha mpitsondritsika mifakahita eto veloma dolo tompoko veloma tompoko